mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba antsika revako malala tratrity raka misy fa 30 ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokiny apokalipsy toko faharoapolo apokalipsy toko faharoapolo diny fa 1:12 ka hatramin'ny diny fa 5:10 apokalipsy toko faharoapolo andiny fa 1:12 ka hatramin'ny 10:10 aminaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelariny ny boky. Ary nisy boky iray koa novelariny, dia ny boky ny fiainana izany. Ary maty dia nitsangana araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsarana araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariavo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariavo. Ary raha ny tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariavo izy. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fisininy atao hoe boky ny maty na ny boky ny fiainana dia betsaka ireo fivavahana zay miresaka ny fisininy fivavahana Egyptiana zay nandritra ny vanim-potoana ny antikité dia niresaka ny antsoina hoe livre des morts na ny boky miresaka momba ny fahafatesana ny fiainan'ny maty any ambadiky ny fahafatesana ny zavatra fikarakarana ny maty sy ny tahaka zany. Betsaka ireo boky zay manodidina zany. Ny finoana misy koa ny boky momba ny maty, livre des morts, izay resahany eto antsika hoe ny fivavahana any Tibet, ny livre des morts tibétain, miresaka manodidididina zany koa. Fa ity boky apokalipsy ity dia miresaka ny boky ny fiainana. Mazava ho azy fa hita ny fifanoherana. Ny fivavahana kristianina dia miresaka ny fiainana. Ny fivavahan'ny mpanompo sampy kosa dia miresaka ny fahafatesana. Boky miresaka ny fahafatesana. Fa ny boky izay resahan'ny apokalipsy kosa dia boky miresaka ny fiainana. Dia ny hita ao amin'ilay lisitra ilay boky ny fiainana dia zao, ny lisitry ny olona makao amin'ny fiainana ny voasoratra ao. Izay tsy voasoratra ao amin'ilay boky ny fiainana dia makany amin'ny fahafatesana fotsiny, fahafatesana faharoa. Mazava lak'izany lay fomba fijery zany. Tsy hoe ny olona nanota, ny olona ho very no soratanao, fa ny olona ao amin'ny fiainana no voasoratra amin'ilay boky ny fiainana. Hita amin'izany lay toe-tsaina hoe ny tsara ny mahamaika, ny baiboly no resahana. Zany hoe lay olona tafita, ny afa-panadinana zay no resahana, fa tsy ny tsy afa-panadinana. Ray mantsy ny fijerintsika ny vahana kristianina dia indraindray lasa mitodika makany amin'ny zavatra tsy mety. Fa ny baiboly tena mahamaika ny baiboly dia ny miresaka ny mety, miresaka ny fiainana. Tsy ny miresaka ny mihiba ny mahamaika ny baiboly, fa ny miresaka ny miabo. Azany tokony ho toe-tsaina kristianina mihitsy. Ny kristianina mitodika makany amin'ny fiainana dia miresaka ny fiainana, tsy miresaka ny fahafatesana. Tsy ny firesahana ny fahafatesana koa no handresena ny fiainana, fa ny firesahana ny fiainana no handresena ny fahafatesana. Zany hoe tsy ny firesahana ny ratsy no handresena ny ratsy, tsy ny firesahana ny aizina no mampandositra ny aizina, fa ny fitondrana ny mazava, ny firesahana ny mazava no mampandositra ny aizina, ny fanaovana ny tsara no mampandositra ny ratsy, fanaovana ny mety no mampandositra ny kitotoa. Arak'izany dia toe-tsaina tahaka izany no apetraky ny boky ny baiboly, apetraky ny soratra masina amintsika manao hoe manaova ny tsara dia miala ho azy ny ratsy, resao ny tsara dia mangina ho azy ny ratsy, resao ny fiainana
de mandositra ny fahafatesana, iainy ny fahamarinana de miala ho azy ny ratsy. Izany toetsainy zany no mamaritra notsika hoe itika kristianina, itika ny fiainana, itika ny fifaliana, itika ny fiainana zany hoe tsy manome toerana ny faharatsiana. Dia eto am-pelantanantsika ara lay mofinaina Apokalipsy 20:1-20 ka hatramin'ny 10:10. Dia satria mitodika amin'ny fiainana ny kristianina, mijery ny fiainana ny kristianina, dia ny hitany a dia seza fiandrianana lehibe, fotsy lehibe ao ambadiky ny fahafatesana. Ny kristianina dia mijery ny fahafatesana amin'ny solomaso miabo, mijery ny fahafatesana amin'ny solomaso pozitif, tsara. Zany hoe manana finoana ny kristianina fa ny fahafatesana de fandalovana ihany, fa ao ambadiky ny fahafatesana de fiainana. Izany toetsainy zany mahatonga ny kristianina manana fanantenana mandrakariva, satria tsy fifarana ny fiainana akory ny fahafatesana, fa fiampitana indray ao am'ilay efa ny manin'Andriamanitra de ny tsaratsara kokoa. Io toetsainy io no mahatonga azy afaka mahatonga ny kristianina zany mijoro, satria asehony a fa le fiainana ao ambadiky ny fahafatesana de mahita izy a seza fiandrianana. Hoy Jaona eto manao hoe de hitako indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe, ilay mipetraka eo amboniny dia ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany, satria ny tany sy ny lanitra de efa ny tany de simba ny fahotana, ary dia asehony fa ilay fahafatesana zay any ambadiky ny fahafatesana dia fanantenana itoerany fahefan'Andriamanitra, tsy misy tsony lay faharatsiana, tsy misy tsony tapitra teo lay fangiry firin'ny tany, tapitra teo lay tebitebin'ny tany, lay fanjakan'ny ratsy, ary dia manana fanantenana, manana fifaliana ao ambadiky zay, hijery zany ao ambadiky ny fahafatesana zany. Ary izay no mahatonga azy tsy manatahotra ny fahafatesana. Dia hoy Jaona manao hoe de hitako ara lay mpitsara zay eo amin'ny seza fiandrianana dia nandalo teo hitako avokoa ny maty na ny lehibe na ny kely, nitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianana. Rehavako zany dia maneho fanantenana fa hoe le fikelezana ainatsika de tsy very. Misy mitsipino raha ny tsy kristianina rehefa mijery an'izany de miroro manao hoe iona amin'Andriamanitra, ho tsarain'Andriamanitra, fa ho an'ny mpino de zao faly izy hiatrika zany fitsaran'Andriamanitra zany, manao hoe tsy niaritra foana tetỳ ambonin'ny tany, raha nanoratra itony taratasy tony, itony sodra masony tony bokin'ny Apokalipsy Jaona, raha nanoratra irany nampahitan'ny tompo an'ireny sika, nampahitan'ny tompo an'i Jaona ka vakitsika mandrakakery izany fahitana hitan'ny Jaona zany de hoentina mampahay atsika manao hoe itsika miaritra mandrakariva ity ange, itsika mikiry mandrakariva amin'ny fanompoan'Andriamanitra ity ange de zao hoe iona ho tsarain'Andriamanitra, ary ho tsarain'Andriamanitra tsika ka iona amin'ndray ao amin'ilay fiainana zay efa nomaniny. Zay no mahatonga atsika miezaka manao ny tsara, miezaka manao ny marina, miezaka manao ny mahitsy, miezaka manao ny mety, miezaka mitandrina na ny fiainana, na ny fiainan'ny tena, na ny fiainan'ny hafa, miezaka mitandrina ny voninahitr'Andriamanitra, miezaka mitandrina ny voninahitry ny namana, miezaka mitandrina ny soa sy ny toavina tsara rehetra. Zao rehetratsika zao de mamperitreritra mihitsy mijery ny firodana ny soatoavina eto ambonin'ny tany. Zavatra tsy marina de raha ohatra hitatsika ohatra sanatria ny vava tsy mitsara zay mitranga any Proche Orient tsika, na mitranga any Moyen Orient tsika, na tahak'izany dia mijery ireo olana ohatra hoe ny olana misy eo amin'ny Hamas sy ny firenena israelianina. Marina fa mampizara roa mihitsy ny fomba fijery. Misy ny teny de tena diso mihitsy aloha ny Hamas, satria
de aiza ve dia nakakiry ny olona misy ndray many tena mba tsy mety kosa moa nataon'ny israelianina fa dia midaroka sivily amy bomba sy ny zavatra ohatry zany tsy editsika hevitra satria anjato anarivo taona nefa nisy io disadisy io tsy hoe zavatra vao tamin'ny herinandro na tahaka zany fa anarivo taona ary manakolazaina betsaka amin'io mihitsy ny baiboly raha toa ka ny andohan'ny raha ny fiandohan'lay olana ny tantarany jerena dia hitatra any amy baiboly io fa izay mampieritreritra atsika dia lay vanim-potoana ankehitriny andeha tsy hijery alohan'ny ankehitriny tsika na ady azo resahana zany dia inona le hoe ankehitriny miady hevitra ny hoe fifanakalozana takalonaina takalonaina takalo mpigadra palestinianina atakalo ireo takalonaina ataotsika hoe takalonaina civile zay voasambotry ny Hamas hitatsika fa tsy mora lay toe-javatra hitatsika fa misy sotoavina be deaibe zay mitranga ankehitriny mirodana ao anatin'zany fomba fijery zay iainany zao tontolo zao zany izao tontolo zao zany a dia vavolombelony zany izy zao tontolo zao hoe ao anatin' zany korotana zany hoe misy olona civile antitra befatra amy valopolo taona dia atakalo mpigadra zay mety ho nigadraina tamy tsirariny mety ho sy ny zavatra tahaka zany izao tontolo zao manatrika an'izany mampieritreritsika manao hoe ahoana moa zany tokoa no iainana amin'ny ho avy aiza tsony inona ny moral apetraka zany toe-tsainy zany am'izao amin'ny ho avy ateraky zany zavatra zany tsy hoe mpigadra samy mpigadra ny atakalo na civile samy civile ny atakalo fa zavatra zay mampieritreritra atsika sanatria tsy mitsarytsika fa mieritreritra manao hoe anahoana moa ny fiainan'ny olombelona any aorinany ny herisetra hitranga any aorinany reavako malala ao anatin'zany no tsy maintsy hijoroan'ny kristianina vavolombelona hijoroan'ny kristianina vavolombelona mizarany tsara mizarany fiainany ary ao anatin'zany no ijero zay rehetra manana an' Jesoa ho vavolombelon'ny fiainana mandrakariva hotsika hoe ny kristianina dia olona manana fifaliana sy fanantenana miatrika ny ho avy ary raha mijery a de manana fanantenana izy manana fanantenana isika manana fanantenana fa ny fikelezantsika aina ny zavatsarotra zay lalovantsika amin'ny fijoroantsika amin'ny fahatsaram-piainana de zao misy fotoana hitazantsika an'izany raha tsy rerakisika tsy maintsy hisy ny fiafarany zao tontolo zao tsy maintsy iona amin'Andriamanitra ny olona raha hoy ny bokin'ny apokalipsy tsy ny finoanao na ny tsy finoanao zany ny tsy ampisy an'izany tsy satria tsy mino an'izany ianao de tsy hisy zany tsy maintsy hisy zany hoy ny bokin'ny apokalipsy tsy maintsy hisy zany hoy ny baiboly tsy satria tsy mino an'izany ianao de tsy hisy fa misy zany no zany dia ny fahavononana hiatrika an'izany fitsaran'Andriamanitra zany ny tiany apokalipsy io takaritsika tena metra-panontaniana hoe voasoratra ao am'izany boky ny fiainana zany ve ny anarantsika ao ve ny anarantsika ahoana ny fomba ahatonga ny anarantsika ao de roa ihany ny valitenin'ny bokin'ny apokalipsy ny finoanao an' Jesoa ny finoantsika an' Jesoa ho mpamonjy zay ny voalohany fa ny faharoa de zao ny faneketsika ho vavolombelona zany finoatsika an' Jesoa zany na mora na sarotra ny fijoroana vavolombelona zava-dehibe ny finoatsika fa ny fiainatsika ny finoatsika ny fananatsika faretana amin'ny fanompona amin'ny finoana ary zay ny dikan'ny apokalipsy tiako ny bokin'ny apokalipsy io de mitahona ny kristianina aharitra amin'ny finoana na ao azany fangiry firina zay mahatonga le teny hoe tany mafy zay anananao mba tsy hisy akany sarom-poninahitra ao satria tamy vanim-potoana ny fanenjehana no soatana ny apokalipsy dia mitahona ny mpino zany izy miteny hoe mino ianao ary mareta fa ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao re avako engane isan'izay aharitra fantatra fa mino ianao satria ianao kristianina mino ny famenan-kevitra natolotr'Andriamanitra fantatra fa an' Jesoa ianao
raha tsy olona lavinao i Paoly, fantatry fa any tompo ianao, vita patisy ianao, aza manaiky ampisalasalan'le ratsy fa any Jesosy ianao. Fa izao manana faharetana amin'ny finoana, mahareta hoy Paoly, aza miova. Zay no namarana ny Paoly ny Koritianina voalohany toko 10:10 raha nyresaka momba ny fitsanganany tenany maty izy de ny tenin'ny farany de zao manao hoe mahareta, miorena, aza miova. Zany re afaka malala mino ianao fa zaho manana faharetana amin'ny finoana, na sarotra aza, na eo aza ny fanenjehana, na eo aza ny etraketraky ny ratsy de zao aza miova, mahareta amin'ny finoana fa izao voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao. Ary rehefa tonga ny fotoana ionana am' Jesosy, ionana am'lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, hitsara zao tontolo zao de Jesosy, de anana fifaliana isika satria tsy nikely aina foana fa nanompo tamin'ny fitiavana, nanompo tamin'ny fifaliana, nanompo tamin'ny faharetana. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa manome toky anay ianao fa tsy foana ny fikelezana iaina fa ao aminao Andriamanitra zany. Dia omeo anay tompo ny faharetana amin'ny finoana, omeo anay ny faharetana amin'ny fanarahana anao, na mora na sarotra, ny fanarahana ianao de ataovy maharitra zay amin'ny asa tsara. De mivavaka zay tompo am'izao vanim-potoana andalovan'ny fangatsiaha-po maneran-tany zao, de ataovy mafana ny finoanay, ataovy mafana ny fanoloran-tenanay, azony zahay fa tsy mahazona anao. Dia ampahirezy tompo ny fiangonanao amin'ny fitoriana ny filazantsara, ampahirezy ny fiangonanao anao zava-dehibe, ny voninahitrao, ny fahamasinanao, aza velanao resy ao anatin'ny fizahan-toetra ny fiangonanao fa ampianaro ajoro vavolombelona, ny fitiavana, ny fahamarinana, ny fifaliana. De anapaka ao aminay tsirairay avy Jesosy ny fiadananao sy ny fahasoavanao. Jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny fianakaviana kristianina tsirairay avy, ataovy maharitra amin'ny fanomponinao satria mbola iaona aminao amin'ny fitsarana. Dia jereo koa tompo ny tanindrazanay, jereo ny mpitanoranay, jereo ireo manana olana, ireo manana ady am-panahy, rakofy amin'ny fahasoavanao Jesosy reny. Misaotra tompo tianay. Amen.